Et c'est le début de tous les mouvements, nous avons ça. Tiens, mbola manaja ty amin'ny trano zay a, za Ralson Roger, professeur, responsable tamin'ny Velona Rasalama, mandry pasteur, za. Tsy naresana eny zay. Zay aloha dia sorona ndray, ary zay mba tomaka ty hoe andoro zalahy raha tsika ny lalàna. Dia raha ny préfet maka nak zay autorisation. Fa zay tsy mila maka nareo fa aza resaka coup d'état, tsisy resaka coup d'état io. Sakany satria tsisy autorisation. Ranga be fotsiny any amin'ny Facebook ary hoe nahazo autorisation tamin'ny préfet, tsisy demande aminay ary tsy nanome autorisation. Fa matoa izy zay sakana dia isy fiantraikany amin'ny sécurité ordre public izy. Nodisoin'ny préfecture-n'Antananarivo général Angelo Ravelonarivo ny resaka nataon'ny professeur Ralson Roger tamin'ny 2 févroary 2024 lasa teo ny filazany fa hoe efa nazo alalana avy tamin'ny préfecture-n'Antananarivo izy ireo anatanteraka ny fivoriana zay ataon'izy ireo ao anatin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Tsy marina zany hoy ity préfecture ity. Nanamafy izy fa rariny dia rariny tokoa raha nosakanana ny hetsika zay nataon'izy ireo satria tsy nazahoana alalana ary tsy nangataka alalana avy tamin'ny préfecture na ireo mpiara-miasa aminy zany i professeur Ralson Roger sy ireo zay niarady taminy. Raha atao mivantana kokoa zany resaky zany dia hoe mandainga i professeur Ralson Roger. Mbola hoarantsika amin'ity vidéo ity ny famarinan zany fa ndao hoarantsika ny resaka zay nataon'ny préfecture-n'Antananarivo manoloana zany rehetra zany. Na ny amina koa zay mandefa na ny fomba fitondrana dia mandefa solotena amin'ny fivoriana ohatran'ireny zay ka tsy hitako mihitsy zay olona normalement raha hoe ny sakany satria tsisy autorisation. Ranga be fotsiny any amin'ny Facebook ary hoe nahazo autorisation tamin'ny préfet, tsisy demande aminay ary tsy nanome autorisation. Vao nahita an'iny tamin'ny FB tonga dia niantso zao ka ianao nga nanome autorisation ny mpanohitra atao amin'ny Solimotel dia dika zay zany tsy nisy autorisation zany zareo nanao hetsika nataony tamin'ny Solimotel io ka normal raha ny sakanana izy. Fanampy izay nanamarika ity préfecture-n'Antananarivo ity fa tsy maintsy mangataka fahazahoan-dalana raha anao hetsika ao anatin'ny efitrano na ankalamanjana indrindrandrindra. Tsy tokony hagaga zany hoy ity préfecture ity satria efa hatramin'izay io ary voasoratra ao anatin'ny lalàna izany rehetra zany. Tsy nijanona treo ny resaka nataon'ity préfecture ity fa amin'izao fotoana zao izy dia tsy maintsy atrehan'ny solotenan'ny préfet ny fivoriana zay atao mba hisoroana ny firesahana ny resaka fanonganam-panjakana na konikonina fanakorotanana hoy ity préfecture ny Antananarivo ity. Tsy vitan'izay ihany koa fa akatona ny hôtel tsy mampafantatra ny préfet na tsy mangataka alalana avy amin'ny préfecture n'Antananarivo rehefa mandray ny hetsika politika ao amin'ny efitrano fivoriana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny izy ireo. Zany zay raha ohatra zay ka manome l'autorisation dia tsy maintsy misy délégation vao aminay présent amin'ny fivoriana mba ho fantatra tsara hoe inona l'ordre du jour zany mikasika an'inona ilay fivoriana dia zay no fepetra raisina zany. Satria kosa raha ohatra ka hoe zay olona ivory rehetrarehetra ka hoe andeha hanonga-panjakana amin'ny fivorianao dia hoe avela fotsiny amin'izao ngamba tsy mety. Fa tsy maintsy arahanay maso ny fivoriana mpamitoky politika rehetrarehetra zany. Tsy maintsy mila autorisation. Ny anay zany resaka anticipation foana ny atao préfecture tsy dia migérer fait loatra fa migérer zany ny olona anao fisiketsehana anaty saly ohatr'ireny dia na autorisation avy amin'ny tompony hôtel na contrat de bail. Zay zany fond de dossier entiny mangataka ny préfecture. Ka rehefa tsisy an'iny zany dia ka manao ohatran'ny hoe fivoriana mety anotoana ny filaminam-bahoaka zany no mipoitra ao na hevitra mipoitra ao dia complice automatique ny tompon'ilay hôtel zany na ilay espace. Dia zay mahatonga ilay menace hoe akatonareo raha ohatra ka tsy misy contrat de bail na mampafantatra anay hoe misy fivoriana ao amin'ny toerana. Ndao iverinantsika ny hetsika zay saika ataon'ireo avy amin'ny hery politika izay nahitana ny professeur Ralson Roger tamin'ny voalohan'ny volana febroary 2024 lasa teo.
araky ny raky tsara efa miparitaka manirina ny tambazotra-tserasera sy ny télévision maro samihafa dia niarany didiny besandry ireto avy eo amin'ny hery politika mitambatra izay nahitana ny professora Ralson Roger nefa dia nahazo fahazahoan-dalana avy tamin'ny préfecture n'Antananarivo ho ity professora ity ary no amafisin'ity professora ity zany resaka fahazahoan-dalana izany raha niresaka tamindreo zandary izay nanakatsakana ny fivoriana zay saika ataon'izy ireo tao anatin'ny hôtel hoe efa nangatadalana ary efa nahazo alalana avy tamin'ny préfecture n'Antananarivo izy ireo noho ilay fivoriana atao anatin'ny efitrano fa kosa ny fanarana tamin'ny préfecture n'Antananarivo dia tsy miresaka fanonganam-panjakana ary tsy nandany zany fisiny autorisation zany ireto zandary hitantsika amin'reto sary reto fa kosa nitady antony hafa izay tsisy fandraisana amin'ny fahazahoan-dalana avy tamin'ny préfecture n'Antananarivo reto zandary reto mba hanakanana ny hetsika zay saika ataony ireto avy amin'ny hery politika mitambatra ary préfet alisany lehibe nareo teny mihitsy hoe mahazo ny voronareo tsy mila lalana fa zao kosa aza miresaka fanonganam-panjakana io ny continuen'le anay tsisy resaka zany mihitsy fa manino zay sakanana ary zay zay tsy zanona sonilazanareo ve zany fa tsy lokony hôtely nefa omeny facture izahay tsara mihitsy miresaka aminay ny hôtely nationaise ny invitation dia enozy fa io peo ary fampiresaka taminareo ny hôtely tsy azonareo atao le famorin'olona ato ka nareo sakana azy ianareo sakana oh là là ianareo sakana fa manenareo manao facture tompo inona ny mazany facture inona ny mazany facture pisiloko ve zany le hôtely fa matoa izy mampiditra manjary makany amin'ny arabe nefa raha ny olona le hôtely afaka mampiditra mbola niandry an'le olona ny fampiresaka taminareo anazavanareo an'le zavatra misy satria moa tsy nolavin'reto zandary reto ny resaka fahazahoan-dalana avy tamin'ny préfecture n'Antananarivo dia tsy maintsy antony hafa no antony nanakanana ny hetsika zay saika ataon'ny professeur Ralson Roger sy ireo zay niarady taminy dia ny hoe tsy nahazo alalana avy tamin'ny tompony hôtely ireto saika hanao fivoriana ireto araka nitatsika io moa tena sorena professeur Ralson Roger satria lainga marivo tototra no ataon'ireo zandary ireo tena hita mibaribary mihitsy ho ity professeur ity fa tsy misy ny liberté d'expression ary izao sakantsakana ataon'ny mpitandro filaminana ataon'ireo zandary ireo indrindrandrindra no ampilazana fa feno fepetra tokony idinana an-dalambe anaovana etsy-bahoaka ny tena nasorena azy ireo dia zao ny avy eo amin'ny fitondrana indrindra fa ireo mpilelaka ny filoha Andry Rajoelina dia mahazo alalana soamantsara tsy misy sakantsakana rehefa anao fihetsiketsehana na anao lanonana na anao fivoriana amin'ny efitrano na ankalamanjana fa nahoana rehefa avy amin'ny fanoherana no manao fivoriana dia tratrany sakantsakana foana tratrany didiny besandry sady ahina ho anonga-panjakana nefa dia tsy misy resaka fanonganam-panjakana no antony ivoriny ireto avy amin'ny hery politika mitambatra reto hoy professeur Ralson Roger fa fanavota pirenena crise manjoany zao firenetsika zao fafana liberté aiza tsisy misy any Genève zao vao mivoaka tao ary fanavotanay an'ireny anaovanay zao raha mba mampiseho endrika tsara le fitondrana dia afaka daholo aiza fa reny tany Genève reny zay izy io mazava be misy itondra vahaolona saika nytany anareo efa fampiresaka tamin'ny tompotrano ve nareo efa voaloha tsy le fampiresahana azafady indrindra ny teneko hoe efa za nahitanao teo zao fampiresaka tamin'le tompotrano ny tompotrano fampiresaka tamiko tao aoriana fampiresaka taminao zay nilaza mazava taminao hoe tsy azonareo atao indray tsy omenitra ao indray ny toerana nareo ny tonga atao ny teny hoe aza mandray an'ireo olon'ireo nareo événement politique aza mandaika kosa tsika tany amin'le pavé fa voany zany zahay hoe mialatsiny ozy le pavé nantsona fa tongavany zandary fa te tsy mahazo manday ireo nareo fa hoe akatony eny hôtelinareo dia tia ndraiky ohatra n'izany zay ny le tsy azonay mihitsy ty zany tsisy dikany zany ty facture ty facture ty zany ve raha mise tsisy dikany tsisy dika ty facture ty tena c'est le début de tous les mouvements zo zavatra zao tiany mbola manaja ty amin'ny trano zay za Ralson Roger professeur responsable tamin'ny hery velona Rasalama mandry pasteur za tsy naresanay ndre zay zay aloha dia sorona ndray ary zay mba tomaka ty hoe andoro zalahy raha tsika ny lalàna dia raha ny teny préfet makao atao hoe nahaka zay autorisation
fa zay tsy mila maky nareo fa aza miresaka coup d'état tsisy resaka coup d'état io e zao ve zany ny teny an'le hoe nareo vahoaka tsy marisana miaramila dia aseho etsady ve le trendriko zay zany aseho etsady ve le endrika nefa dia tsy resaka fanonganam-panjakana izy ty fa fitadiavana vahaolana za manina any amin'ny Colbert mandeha hoe mpanohana fitondrana milaza hoe gadra zao reo mpanohatra zao tsy samborinareo tsy sakananareo zany ane déstabiliser pays e fa zay nga miteny an'izay mbola tsy niteny misy gadra zao reo mpanohana fitondrana reo zay ry hitondra vahaolana zay hitam-pamaranana dia zao raha rantsika akaiky ny toejava-misy indrindra fa toedra raha politiky dia hita taratra mibaribary fa mahatahotra fanonganam-panjakana ity fitondrana ny Rajoelina izay mpanonga-panjakana ity zany hoe tian'izy ireo ihany no manonga-panjakana fa tsy tian'izy ireo ahongana vokatr' izay tahotra be loatra izay enina dia olona eritreretina tsy hanonga-panjakana aza dia nanan'izy ireo aiai toy ny reto profesora izay somary efa mahazoazo taona ray aman-dreny ara-politika ray aman-dreny eto amin'ny firenena ireto izany rehetra izany dia midika fa efa tsy maro-toerana intsony ity fitondrana ny Rajoelina ity hany ka erim-pamoretana sisa no hitazomana azy ka oharantsika miandalana eto ny mety fivoaran'ity toedra ara-politika ity ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray